marina tokoa fa nisy ny zavatra nampalahelo to amin'ny tantaran'ny Kung Fu kanefa rahantsika mba hita ankehitriny miroborobo ny Kung Fu eto Madagasikara ary zava-dehibe ny tafiditra ny Kung Fu ao anatin'ny International Kung Fu Fédération izay indray anjara tokoa amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany. Mananteny izay fa ao anatin'ny 20 taona ho avy dia amiratra ny x2 an'izao zany zavatra hitranga ary teny zavatra tena mba mariako anomboko zao zany dia izara amin'izay ireo zanaka style amin'ny Kung Fu isa eto Madagasikara. Zany hoe ilay Kung Fu nentin'le grand maître Pierre Misaël na grand maître Pierre be zany ataontsika hoe reny be na fohy be dia anana zanaka style Kung Fu isa be amin'izay no ireo traikefa izay nananan'ireo maître rehetrarehetra dia ho ampiarin'ireo maître ireo zany ary ny farany moa dia ny hetsika ngezabe izay karakarana ny fanamboarana ny temple de Pierre Misaël la université ny Kung Fu izay atao ao Ambatomarahavavy. Misy boky mirakitra ny tantara izay no nataonay tsangam-bato androany boky fa 5 taona dia ao anatin'izy io zany milaza ny fomba nialan'ny grand maître Pierre Misaël tao Ambatomainty tamin'ny nanafian'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany sy nitoy ny tantara ny taty aoriana io hitantsika ao anatin'io boky io azontsika jifaina zany eny amin'ny voaben'ny Kung Fu isa eny 67 hectares ihany koa.